Mitsinjo ny tontolon'ny fahasalamana ihany koa ny orinasa Airtel Madagasikara satria dia olona telo avy amin'ny fianakaviana sahirana no azo fitsaboana ny marimarina kokoa hodidina maimaimpoana satria dia misy tsitomombana fahasalamana izy ireo. Fiara-miasa ny orinasa miaraka amin'ny mpitsabo na ihany koa ireo tompona andraikitra ny fahasalamana eo anivon'ny hopitaly Befilatanana no ahafahana amita izao fandidiana izao. Olona telo no horesin'ny orinasa Airtel Madagasikara antanana ny lany rehetra amin'ny fandidiana azy ny fitsaboana azy ireo afaka andro vitsivitsy. Nandritra ny hetsika manokana izay namaintrahana ireo tanàna Airtel telo teto Ampeflo, Andravoahangy ary Antanimora no nahafahana nitily azy ireo amin'ny maha-fianakaviana sahirana azy anefa dia tsy afaka niarika izany fandidiana izany izy ireo hatreto. Anisan'ireny nomena izay manana olana eo amin'ny maso. Fokotaninay mba niantranay dia name tikianay hoe andana makeny Varatsatamora ozy izy dia nandeha nakeny izay. Efa voany ihany izy, voany takotomena dia lasa kista ohatrany io ilay izy. Dia tsy mety raha tsy didina fa nakany ny dokotera izay dia ozy izy hoe didina ozy izy. Dia izay moa tsy manana ny didina anazy fa ny anay ary izay hoaninay anio dia tavinay androany ihany. Dia nitaraina izay dia mba nananina anay ny Airtel izany mba nangoraka anay namaly ny fitaraina anay. Saotsany Airtel izay namaly ny fitaraina ny tsy manana eto Madagasikara. Ny farana omaly ary ity hetsika fitsaboana maimaimpoana sy fampianarana momba ny fomba fiainana ity rehefa anahatra roa herinandro. Nahafapo ny vokatra saingy tsikatra fa dia mbola maro ny tokony atao amin'ireo lafin'ireo hoy ny tompona andraikitry ny Airtel Madagasikara. Valo amin'ny telopolo sy roanjato sy fito arivo ny isan'ny olona rehetra nandalo teo amin'ilay sity anankitelo. Raha ohatra ka ho an'Antanimora fotsiny dia teo amin'ny 2 arivo teo, raha ho an'Andravoahangy teo amin'ny 900 sy 2 arivo ary ny Anosy koa takizay 900 sy 2 arivo teo. Ao anatin'izay zany ilay olona nahazo fizahana ara-pahasalamana sy nahazo sakafo. Ny aretina rehetra zany tatety daholo fa nisy aretina anankitelo nisy olona nanao hernie, nisy zazakely nanao hernie dia nisy olon-dehibe anankiroa narary-maso izay mila fandidiana. Ny olana nefa ny tsy manam-bola ilay olona andehanana ilay tokam-pahasalamana zany dia nandreana fanambakevitra izay ao amin'ny Airtel hoe ho raisinay an-tanana manontolo ny fandidiana ireo olona anankitelo. Ny hetsika manaraka zany dia hoentinay any amin'ny faritany, any amin'ny faritra anankifito misy ny Airtel ity hetsika ity ary aorian'izay indray dia miverina eto Antananarivo. Marihana fa niara-nasa tamin'ny mpitsabo sy paramedika misy 30 avy amin'ny hopitaly Befilatanana ny Airtel Madagasikara tamin'ny fanatotosana ity hetsika tanàna Airtel ity. Ny komina Antananarivo renivohitra kosa no nandrafitra ny lisitra ireo fianakaviana izay nomena fizahana ara-pahasalamana sy fitsaboana maimaimpoana.